Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Eoropa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama Mivady sy ny groupe izay maresy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola miaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isainsainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Halleluja, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina mba malala no enona amintsika amin'izao fotoana izao. Faly be indray ny tenako manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay tratrantso anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana. Tonga soa ianao ary tetena aminao hoe faly be izay mandray anao fa tsy kisendasenda mihitsy nahatongavanao eto an'io fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Dia izao marita kely ianao atindray sasany hoe ny rahantsika misy vavaka misy fijona vavolombelona heniritsika dia misy toroteny misy famelabelarana ny toroteny dia misy ihany koa vavaka ho anao dia vavaka ho an'ny firenena izany rehetrarehetra izany tsy adiny 5 akory fa adin'indray sasany izany raha ela indrindra dia mino fa tsy faty antoka ho anao ny adin'indray sasany rahanao aminay eto androany fa irahantsika amin'i Jesosy fa tena andraisanao hery ara-panahy avelona ny fanantenanao ampitombo ny finoanao ndraika dia tonga soa ara-baina isika rehetrarehetra izay vao androany indrindra vao tonga eto. Menao zatra indrindra androantsika vavaka metraka ny fotoana mpilatan'Andriamanitra ndao mpandrotsika ny vavisika Lina artisanay de Madagasikara eto France izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Tahian Jesosy ary ranabavy Lina anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary amintsika mianakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana mamintsika izao. Dia hiaraka hivavaka isika. Jehovah malalanay masinay indrindra rainay ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Dia indreto izay tompo malalo tafahoana somatsara indray amin'izao fotoana izao. Amin'izao vavaka fiambenana izao dia manasanao izay isa-tokantrano isam-batan'olona isam-baravarana mba hamangy anay ianao, hanatrika anay ianao indrindra ny rahanao Jesosy mangatanay hirotsaka aminay tsiraray avy amin'ny fitaovana rehetra ampiasaina maneran-tany misy anay reto Jesosy manomboka any amin'ny fohibeny amin'ny pasterany dia mipaka aminay tsiraray avy. Diovy izay Jesosy sasao hafa kely ka mbo afa-pahotana izay ka tena hoe ho feno fanatrianao ny izao fotoana izao ary ihany koa ny fanamasinao mangatany hirotsaka aminay tsiraray avy Jesosy ka ny teninao izay ampitainao amin'ny alalan'ireto mpanomponao androany dia magataka izay mba tena hoe akasika ny fonay tokoa izany Jesosy hanovozanay hery vaovao indray fa tena ilaina tokoa ny teninao satria aina ho an'ny mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra tokoa izany ka dia matoky izay Jesosy malala fa ampitany hafatra anao ianao no anendry ny lelan'ny mpanomponao izaran'izany teny somafaly izany dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay feno izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Halleluja, mankasitraka indrindra anao ranabavy Lina tanatin'izay vavaka fohy fa mamy sady mafonja. Jesosy amaly fitenao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha isoaran'ny tsodrano-tsodrantsika ianao dia amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andinin'ny fafito sy favalo. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andinin'ny fafito ka hatramin'ny favalo amin'ny anaran'i Jesosy mivady toy izao. Maherezaka matanjaha aza matahotra na mivadi-po
noho ny mpanjakany Asiria sy ny amaron'ny olona rehetra zay entiny. Fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Sandro nofo ny momba azy fa Jehovah'Andriamanitsika kosa ny momba antsika hamonjy antsika ka hiady ny adintsika. Ady niakatra tamin'ny tenin'ny Ezekia ny mpanjakan'ny Joda sy ny olona. Dia za matoky sy mino mirary raha hiankina amin'izany teny zay lazaiko izany koa ianao amin'ity androany ity ka hitraky ianao. Dia izao aza matahotra ho ny ten'Andriamanitra, maherezaka matanjaka, aza matahotra na mivadi-po, na dia mahita ny mpanjakany Asiria sy ny olona entiny azy ianao. Dia izao no tadidio sandro nofo nen'ireo. Zany hoe sandro sy nenao ihany, mety manatombo kely fotsiny. Halleloia. Fa ny antsika kosa tsy tsika no miady. Ny antsika Jehovah Andriamanitra ny momba antsika, hamonjy antsika dia hiady ny adintsika. Halleloia. Aza matahotra ianao dia mahereza ianao dia tahin'ny tompo ianao aza matahotra, aza mivadi-po momba anao an'i Jehovah. Tahian Jesosy Bertsavaka Koety, Rosemina France, Merzoubianjana Arabie Saoudite, Etournelina France, Hassan Apostol Madagascar, Tsiramoramela France, Someo France, Thierry Berthelot France, Lovlitina France, Eric Carac France, Jessica Patiti France, Marie-Jo États-Unis, Jesosy Mpandresy Madagascar, Jesosy Manakizay Allemagne, Mirarandria Malala Allemagne, Artisanat de Madagascar France, Yama Koweït, Andrina Suzel Suisse, Rantany Marisalina Madagascar, tonga soa Claude Arazaka France, razana so Sylvie Koweït, razana Monique Dubai. Alléluia. Kadaka Malala France, tonga soa daholo isika menakavy Marie-Jo États-Unis, fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy dia tahian Jesosy daholo isika rehetra. Alléluia. Aloha sy naniny alahunina sy ny sisiny fa manampy antsika amin'ny partage ihany. Alléluia. Andao totsika ireny ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tonga soa daholo isika rehetra. Inona ny azonao hanomezana voninahitra n'Andriamanitra androany? Inona no azonao hijonao volombelona androany? Tonga soa koa iaina miaro ny aina ao aty France. Zao ry havana malala, misaoran'Andriamanitra no mbola velonaina androany sady matanjaka tsara ohatr' izao. Fa zay vao ariva teo dia ndresaka taman'olona. Kekerandrena soa Madagasikara. Zao ry havana ino moa izy ity misy olona zay fantatray avy nivoaka hôpitaly dia andeha hiditra hôpitaly hafa any Madagasikara io resaka io. Avy niditra hôpitaly tany amin'ny somary ambanimbanivohitra zany dia nivoaka hôpitaly dia efa faly ny olona hoe faly nivoaka hôpitaly. Dia hoe za nge tsy nivoaka hôpitaly, nivoaka n'ity hôpitaly ity fa andeha hiditra amin'ilay hôpitaly any Antananarivo fa tsy vitan'ny ady intsony. Dia rehefa ndresaka taminay izy dia ohatry ny olona efa le olona manao velomo, le olona efa ambany be ny finoana hoe ohatry ny hoe tia voyage farany andeha any amin'ny hôpitaly. Ohatry ny hoe kivikivy, tena kivy moa zany fa tsy kivikivy. Ny zavatra tiako hatongavana dia izao, ianao mbola eto io, ianao mbola tahin'ny tompo velon'aina soamatsara io, mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Mety tsy nanam-bola ianao androany, mety tsy namokatra ny asa nataonao fa mbola salama ianao. Alleloia. Tena za mijoro vavolombelona aminareo fa salama zay menakavy kely. Alleloia. Nijoroako vavolombelona voalohany dia zao salama zay menakavy kely. Faharoa, nisy dinale androany nafinaritra ny diako. Nisy dinaleako androany dia tena hitako tena tsapako tena nomban'Andriamanitra ny diako havana malala. Ary ny dinaleako tany dia tena nafinaritra ny vokatra. Alleloia. Teo an'Andriamanitra ny voninahitra. Tsisy afaka ny hampahomby anahy tamin'izany zavatra nataoko izany afa-tsy Jehovah'Andriamanitra rery ihany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Alleloia. Dia izay ny fijoroa volombelona. Tahin'ny tompo ny diako. Manao an'ireny ianao androany. Inona ny azonao hanambarana ny voninahitran'Andriamanitra? Inona ny azonao lazaina? Aza fenina, aza kombonina fa izao
Andriamanitra raha tongery avana raha manao andriny antsika dia mba manantena avy any amintsika izy motsika mitantara tsika mijoro vavolombelona tsika manome voninahitra azy satria amin'ny fanomezam-boninahitra amin'ny fijona vavolombelona zay ataonao io dia tena manome voninahitra an'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra nampanantena fa zay manome voninahitra azy dia ho tafiany voninahitra dia aza gaga zany anao raha pitso anao tahin'ny tompo mihoatra ny androany indray satria hainao na manome voninahitra azy androany dia lasa tantara toy ny ianao sy Andriamanitra mijoro ianao androany dia raha riva loatra Jehova nahafinaritra kosa iny alao indray asiako rapisy ijoroany rapisy dia zay hatrany aza mitsahatra fa raha mitsahatra tsy mijoro vavolombelona isika dia ny vato ny teny amin'ny ijoro vavolombelona ny vorona ny ijoro vavolombelona fa zao dia ny mbola eto hoy izy ilay mpihira anankiray zay hoe zaho sisy tsy avelako hisy olona hideran'Andriamanitra eo amin'ny toerako raha mbola velona koa tsy misy avelako hideran'Andriamanitra eo amin'ny tenako satria tsy ho hain'iny olona iny ny anambarana nataon'i Jehovah tamiko na ho tantaraiko anazy zany ny aina azy dia ndao zavana ijoro vavolombelona tolotra mpitiavana be anareo tiritira amin'ny teny frantsay izy ity andao tongotry ny hazo fijaliantsika androany olona mpanompon'Andriamanitra anankiray zay zao hitanareo rehetrarehetra zao fiainako zao reo vady aman-janako reo zao hitanareo rehetrarehetra zao dia zavatra ray ihany ny antony zao ny hazo fijalian'i Kristy alleloia dia ataontsika hanao an'ity hoe eo tongotry ny tompontsika eo tongotry ny hazo fijaliantsika eo ny ahitantsika fiadanana ndao ary menoa finaritra daholo. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Sois fait de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur. Jésus, je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur,
Je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur. Jésus, je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blotti dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Alléluia. Tianareo ve le hira? Atolotra anareo manokana iny dia manana fiadanana, manana fifaliana manana Andriamanitra. Rehefa mba mandalo taloha tsy sisy anao dia zao ndana mandoalika. Ndana mandoalika tongotry ny tompontsika. Fa mitsangana eo ianao tonga dia ay mahery ianao. Alléluia. Tahin Jesosy ary tsika rehetrretra amaky Efeso vavolombelona ary tsika sady misaotra anareo sahady. Tahin tompo aloha Angelina Rodriguez mbola tsy narabaiko Arabia Saodita. Hoy todiny Elinina hoe misaotra an'Andriamanitra fahasalama tsara daholo izay mianakavy sy nahazo fahasoavana ary tonga soa eto indray. Alléluia. Amen. Ny ana maheno soa Italia tonga soa efa ny Italia izy zao hoy izy Krozmina hoe voninahitry n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy tamin'ny fahatsarana rehetra nataony anio ka fanafinahitra. Alléluia. Amen. Angelina Andrena Solo tonga soa tahin Jesosy. Sandolako hoe tonga soa. Merosobianjany varapaiky teo. Hoy ranabavitsika Alina hoe Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa maromaro ny zavatra natao androany fa vitany lamina avokoa zany. Afaka aminao zaridaina koa tafahoana soa izay mianakavy kely dia zao tonga eto zao dia raina Jesosy voninahitra ho azy ihany. Amen. Ny joroko vavolombela koa dia zao androany nandeha nivoaka dia androany volanao t-shirt voalohany indray tao aorianany tamin'ny volana Oktobra. Androany volanao t-shirt kely fa nafana masoandro parivan'ny andro tena tsara ny tompo tiako mihitsy ny andro androany. Nahafinaritry ny andro androany. Alléluia. Misaotra Zoky Lina. Hoy Zoky Ajasika Patitry. Vepisaorana anao za Jehovandriamanitro navoasinao isa-maraina ny famindraponao nomenao fahasalamana sy hery nomenao tolotsaina navita sony asa amandrarahana io. Misaotra Jesosy eo. Alléluia. Amen. Hoe rikarako hoe direct Jesosy ny amin'ny fitantanan'ny fiainanay fa tena nalamiko avokoa ny asa amandraraha rehetra sady nalaminy avokoa ny asa amandraraha rehetra sady narovany tamin'ny ratsy rehetra mbola nomeny tombonandro fahasalamana rehery izay mianakavy kely. Amen. Alléluia. Oka tanelahy hoe Alléluia. Misaotra Jesosy manara fa mbola nomba sy ny tantananay mianakavy izy anio dia voninahitra ho azy rery ihany. Alléluia. Amen. Tsara Jesosy. Hoy ranabavitsika Someva hoe tena Jesosy manara tompo sabata fa vita soma tsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy tonga eto tsika mianakavy tsara ianao Jehovah ray malala tompony sabata. Alléluia. Amen. Anareo izy Zokizel tena Jesosy fa tena hoe nilamina be ny tontolo androko androany tena tsapako be mihitsy hoe fa nomenao Jesosy tsapako be mihitsy ny nomban'i Jesosy ny tontolo androko androany. Alléluia. Misaotra Jesosy tamin'ny fombanao ny fiarovana sy ny fahasalamana menao ny ankonako androany. Alléluia. Ny voninahitra dia averinao anao rery ihany. Amen. Alléluia. Ahoana hoe Marie Angela tahin Jesosy Marie Angela Dubaï. Ahoana izy raha Thierry. Merci Jésus pour cette journée agréable en ta présence. Journée sans souci. Gloire à Dieu. Merci Thierry. Merosobeanjana misaotra Jesosy ny tantana nandritra ny tontolo androko androany fa nilamina tsara feno fiarovana salama tsara. Misaotra anao. Alléluia. Tsara nira pastera Ozy Zoklina. Alléluia.
hoy ranavavynay tsika niana mainsolo voninahitro n'Andriamanitra noho ny famindrapony hiderako azy ny fahatongavako eto noho ny fitiavana tsara ny tompo aleloia mamy miombabava ka ny fofonaina dia raha ho azy rery ihany aleloia amen. Aozy ny Sarline raiko tsy foana Jesosy malala fa mbola verinana salama ary mbola nomeny hery sy tanjaka sy toromaso mamy zahay nomeny sakafo zaza sy mbola narovany tamin'ny loza nahandro nalina ary mbola nahatratra zao fotoam-bavaka izao aleloia amen. Tsara be mihitsy ny raha izy izoky aja aleloia aona izy rahalatojo aleloia ny tontolo androko androany dia isaorako an'Jesosy fa nahita pakinina gratuit zany andeha tanaty vilina be azy be dia be ny programa tokony natao androany fa vita soa daholo satria dia Jesosy ny nombo raiko koa izy niaro sy nanome sakafo any menakavy kely aleloia amen. Ary ty zanay de Madagasikara bon anniversaire batisa ianao zany malala Angela antsika raha bandranam-bavisika Marie Angela any Dubai 3 taonandroany ny batisany halleloia nao mba irary soa azy tsika Marie Angela arabaina ianao natratra nyty tsingeritaonany batisa ity dia marita hatramin'ny farany mijoroa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena miorena tsara dia aza miova fa ny tanan'Andriamanitra efa nomba anao dia mbola ombanao hatrany hitahiranao mandra-piaviny Jesosy ane ny tanan'Andriamanitra dia manoroka mamy anao zay menakavy kely zay rehetrarehetra amin'ny groupe zay mahalesy sy mpijery rehetrarehetra mareta hatramin'ny farany aleloia hoy izy kiama hoe aleloia voninahitro n'Andriamanitra ry fa mbola nahatratra izao fotoana izao nomeny tompo izao hatrany aleloia nomeny tompo tombonandro hatramin'ny ankonina feno fahasoavan'ny tompo misaotra ny tompo fa ratsy dia salama za ny asa aloha ny batanan'ny plateau misy ny sakafo mibato azy satria tena faible za hivezivezy hitatitra ilay sakafo voninahitro n'Andriamanitra fa tonga tao an-dakozia ilay mpiasa namako izay tsy fanaony izay tena tsy zano ny taona ilay sakafo misaotra Jesosy aleloia zay le torotenitsika maly Andriamanitra mandefa samaritana ho antsika foana aleloia tanteraka tamin'ny zokiamo zany aleloia hoy zokinirina aingonina zokinirina reo izy aingonina Rodriguez zoky aingonina Rodriguez fa tsy zokinirina Rodriguez aleloia dia rainy Jesosy fa vita somatsara ny asan'io misaotra azy na mehery sy tanjaka sy fahasalamana hatrany aleloia amen aleloia Telir Albenza France tonga soa aleloia misaotra an'Andriamanitra nafinaritra ny tontolo andro andrano sy Zokoberta fe ny fiarovana any menakavy voninahitran'Andriamanitra rery ihany aleloia amen. Hoy Marie Angela hoe misaotra ny Jehova fa tena niavaka ny andro androany satria feno fifaliana tontolo andro makasitraka azy ny amin'ny batisako troisième année aleloia ny batisa aleloia arabaina dia mahareta hatramin'ny farany ho tahin'ny tompony isika tsirairay avy tonga ny fotoana aleloia erontsika ny tenin'Andriamanitra ndao ampandrosotsika ny anabavitsika rahalahintsika Zoky Alain aleloia Zoky Alain no hiditra hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amintsika dia vita ny torotenina dia verina hitondray ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra Zoky Alain anao ny fitenenana. Tagniny Jesosy pastera menakavy tagniny Jesosy tsika tsirairay avy tonga manaraka izao afaka fiambenana izao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony hanapaka fiainao-potsika tsirairay avy aleloia raisiko fifaliana lehibe ho anary ravana malala hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany ka ny tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:1 ka hatramin'ny 5. Salamo 5:1 ka hatramin'ny 5. Ny soramandry manao hoe ny toetry ny olona izay nahazo monina ao amin'Andriamanitra aleloia. Ny andininy voalohany mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah iza ny toetra ao amin'ny taberna kelinao iza ny onina ao amin'ny tendrombohitra masina izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fomba tsy manendrikendrika any amin'ny lelana sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay afa-paraka ny namany tsy malaza ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehovah aleloia tsy mivadika amin'ny finianana
na dia manongotry ny tenany aza sady tsy mampianina ny volany na mandray kolokolo na nameloka ny marina. Izay mandeha, izay mitandrina izany dia tsy mba angozozo mandrakizay. Amen. Ity salamo ity ravana malala dia salamo nataon'ny Davida ary anisan'ny tafiditra ao amin'ny fizarana voalohany amin'ny boky ny salamo. Aleluia. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ravana malala dia miresaka ny amin'ny toetra izay tokony hananan'ny olona izay mahazo ny monina sy mitoetra ao amin'Andriamanitra. Aika ravana malala tahaka toetra ny fahafahan'ny olona mitoetra ao amin'Andriamanitra. Andao antsika ravana malala dia hianatra ny amin'ny toetra tokony hananan'ny kristianina raha teto tafatoetra ao amin'Andriamanitra. Ny toetra no mamatotry ny olona anankiray ravana malala. Ny olombelona rehetra ravana malala dia samy manana ny toetra manampiavaka azy. Ao anatin'ny olona anankiray ravana malala dia ahitana toetra roa samy miavaka tsara. Dia tsy inona izany fa ny toetra ratsy sy ny toetra tsara. Misy an'ireo côté roa ireo ravana malala ny eo anatin'ny olona tsirairay avy. Karakaraky ny fanomezan'ilay olona lanjany iray amin'ireo toetra ireo no mamaritra azy. Ny olona anankiray mantsy ry ravana malala dia manana safidy malalaka. Na hanao ny tsara na hisafidy ny ratsy. Eto amin'ity andininy voalohany ity ravana malala dia misy fanontaniana mipetraka izay manao hoe iza ny toetra sy ny hoe iza ny olona ao amin'ny taberna kelinao. Davida eto ravana malala no manontany antsika. Eo amin'ity andininy faharoa ity ravana malala dia mamaly ny tenin'Andriamanitra. Laza ireo toetra tokony hananana raha tia ho toetra ao amin'Andriamanitra izany ravana malala dia izay mandeha tsisy tsiny ary manao izay mahitsy no sady misaintsaina ny marina ny fony. Ny marina mantsy ravana malala dia ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ihany no ahafahantsika tsy misy tsiny eo anatren'Andriamanitra. Ary mbola ny tenin'Andriamanitra ihany ravana malala no ahafahantsika manao izay mahitsy. Ka ny tenin'Andriamanitra ny fitandremana ireo voalaza ireo ihany ravana malala ahafahantsika monina sy mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ary ny fahaizantsika manavaka ny ratsy sy ny tsara ravana malala no ahafahantsika miala amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy hanendrikendrika na anisy ratsy ny sakaizany ary tsy hanara-baraka. Izany rehetra izany ravana malala dia ny fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra. Ny fanarana sy ny fanaovana mpitandremana ny fitsipika napetrak'Andriamanitra ihany ravana malala no ahafahantsika mitsinjo ho avintsika mba tonga antsika tsy hangozozo mandrakizay ka olona ho toetra sy azo monina ao amin'Andriamanitra tsika. Fotoana izao ravana malala, fotoana izao ahafahantsika mandeha miteny ny amin'ny toetra izay mety hananantsika. Raitsika ilay olona mahazo monina ao amin'Andriamanitra na tsia. Dia mino ravana malala, mino fa mba misy kely niraisinao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Dia mankasitraka antsika tsirairay avy miaino dia tahin'i Jesosy tsika rehetra. Aleluia. Amen. Aleluia. Minkasitraka indrindranao Zoky Alain amin'ny tenin'Andriamanitra fohy famafonja ary mamy. Aleluia. Dia Andriamanitra manam-piampasavana hoe hamaly fidianao dia mitombotra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Amen. Salamo 110. Salamo 110 no nivakian'ny nangalan'ny Zoky Alain lesona androany tao anatin'izany toriteny izany
Ny soramamy dia nitoetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Misy toetra takiana ary te honina ao amin'Andriamanitra isika. Alleloia. Misy toetra takiana ary misy zavatra takiana. Fa tsy hoe izay te hipetraka, izay te hitoetra dia te mitoetra, fa tena misy tokoa ny takiana. Ary io no mahatonga ny olona tsy mivavaka ange. Ny fivavahana tian'ny olona. Mety tsy voindray mandeha ianao no maheno olona miteny hoe eto am-bavaka, alleloia, mba eto am-bavaka, mba trotroy am-bavaka. Tsy indray mandeha ianao no naheno an'izany. Ary na olona mpanota na olona iza na iza dia izao foana hoe mba eto am-bavaka. Mahafinaritra ny mivavaka. Tian'ny olona ny mivavaka satria maninona? Andraisam-pitahiana, andraisam-pahasoavana. Fa ny tsy itiavan'ny olona, ny tsy tafatoetra ny olona mivavaka dia izao, fantatry ny olona fa misy zavatra takiana ao. Alleloia, misy zavatra takiana ao. Ary matetika dia tsy te hafantatra koa ny olona inona le takiana, fa tonga dia tsy vitantsika izany. Misy mihitsy aza mpanompon'Andriamanitra tena miteny rehefa mitoro izao dia miteny hoe io tsy vitanao izany mitandrina izay didin'Andriamanitra fa zanak'Israely ary tsy nahavita izany. Hitarika ny olona tsy hitandrina izy manao an'io. Ny zavatra rehetrarehetra ry havana dia tsisy vitantsika raha tsy noho ny amin'ny herin'ny fanamasina irery ihany. Ary izao ny fanamasina dia omban'izay olona vonona. Raha ety am-boalohany izany ianao dia hiteny hoe tsy afaka amin'ny fanadinana izany dia aleo tsy manao fanadinana. Dia izao ny zavatra mitranga rehefa tsy misoratra anarana anao fanadinana ianao dia tena tsy manana mihitsy na 0,0000001% aza fa anatena no afaka. Tsy possible. Ianao zany raha tsy misoratra anarana anao fanadinana dia efa aza mandeha mijery valina fanadinana aloha. Na hiteny ary ny olona ve hoay 8/20 délibération tsy afaka hifaly amin'izany. Ny olona faly hoe ho afaka daholo tsika zany na dia ny olona tsy dia nahay ary. Ianao tsy afaka hifaly amin'izany satria nahoana? Ianao efa tsy nanana fanadinana raha teo. Alleloia. Aza manantena hisy livreur an-dondonana ny varavaranao nefa ianao tsy nanokômandy zavatra koa. Izaho aloha izao hisy ny zavatra tsy nikômandiko izao tsy nefa ohatran'ny mandondona ao ny livreur. Alleloia. Mbola fahasoavana koa zay, mbola hitsorona vavolombelona koa zay. Alleloia. Dia ohatr'izany ihany koa raha mamaky tsika ny Salamy 5:20 hoe nitoetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra dia tonga dia tsika tena reto ilay zavatra tsisy vitako. Nefa ry havana dia jerenao tsara. Ny olona nanoatra an'izany aloha Davida. Iza moa Davida? Davida ange ry havana nanao ratsy. Davida ange ry havana namono olona. I Davida ange ry havana nangala-badin'olona. I Davida ange ry havana nisy fotoana nandainga. Ary Davida ange ry havana tena tsy nandray andraikitra tamin'ny ankohonany raha nisy zavatra tsy nety nataony ny zanany. Fa i Davida indray mampianatra ny olona hoe nitoetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Raha misy olona mandinika hoe sandoa tsy hamaky izany Salamy 15 izany, sarotra be izany. Nefa raha mamaky an'ilay izy tsika dia izao tsy haiko ianao raha ohatra anahy. Raha mamaky an'ilay Salamy 5:20 dia ohatra mahita ihany aho ohatra misy rirany azo hidirana ihany, ohatra ny azo atao ihany. Misy olona ange dia milavolefina mihitsy izany hoe ho any an-danitra izany. Misy karazany roa ny olona rehefa miresaka lanitra. Misy olona tonga dia manamaivana ny lanitra io dia miteny sika tonga any daholo. Ao na lira hoe on ira tous au paradis hozy izy ilay hira. On ira tous au paradis hozy izy ilay hira anankiray izay. Izany hoe na niza hozy izy na tamina tsara moa ilay tononkely izay mahay an'iny rehefa taloloha. Na ny mopera hozy izy na ny vehivavy janga na ny mpisotro toaka na ny anona dia mandeha any daholo tsika. Misy olona zany tena mieritreritra mihitsy io paradisa io andanana fotsiny amin'izao tsisy olana mihitsy ohatry ny mandeha ny Anosy Be, mandeha taxi borosy makany Tamatavy ary mety mbola sarotra raha misy olona mieritreritra an'izany.
dia misy olona ndray tena mieritreritra mihitsy hoe tena tsy azo hidirana tsy possible mihitsy zany sarotra be zany samby diso ireo anankiroa reo samby diso reo reny olona mitenany hoe lanitra zany anay sy tonga dia efa azonay fotsiny zany diso zany fa mpianatra ary tapadovo niditra tany tapadovo niditra tany alleloia tsy marina zany hoe miditra ny an-danitra zany tonga dia sy moramora fotsiny zany fa misy ndray mieritreritra hoe sahazo zao ve dia ho tafiditra-trano dia tonga dia milavolefona meloa fa andaontsika hiaino izay nytenenin'i Davida ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra monina ao amin'Andriamanitra zany nge mipetraka mitoetra miara-mipetraka aiza moa Andriamanitra any an-danitra moa vavaka nampiarahana tompo hoe ety an-tany takiny any an-danitra ety an-tany izy miara-mandeha amin'Andriamanitra any an-danitra izy miara-monina amin'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra Jehovah iza no hitoetra amin'ny tabernakelinao iza no oninao atendrombohitra ao masina janony olo tsika misy antony ngezabe mihitsy ny nanaovana ny hoe tabernakely fa tsy tempoly alleloia dia misy antony tokoa nanaovana hoe tendrombohitra misy zavatra anankiroa mahasamy hafa an'ireo fanohatra mihitsy ao ny tabernakely tsy tempoly ny tempoly a dia tempoly ny tabernakely a dia trano lay alleloia ny tabernakely dia trano lay ary nanomboka nanovana ny tabernakely a dia tao amin'ny hevitry Sinay ary tsy lavitra teo ny tendrombohitra Sinay inona ny mahafa ny tabernakely ny mahafa ny tabernakely dia zao raha hifindra monina rapitso dia ravaina ny tabernakely dia hafindra toerana indray ny tabernakely satria trano lay alleloia ary inona indray no mahafa ny tendrombohitra masina tendrombohitra zany ndray tsy azo afindra zany azo afindra ihany amin'ny finoana hoy Jesosy fa ny tendrombohitra masina zany le tendrombohitra Sinay le misy ny fanatrehan'Andriamanitra tsy azo afindra io mitoetra eo mandray hatramin'izao mbola ao ny tendrombohitra Sinay zany hoe inona zany ny zavatra tiana tenenina amin'izany iza Jehovah iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao ary iza no onina ao tendrombohitra ao masina misy karazany roa zany ny ray a ny tabernakely dia le zavatra mifindrafindra androany izy eo Sinay rapitso izy any Horeba raha vakapitso izy any miovaova fa izao tabernakely foana izy ny tabernakely zany a raha tsika atao France zao afaka atao izy ao Paris dia tabernakely dia aveo izy a entina makaty aminay mangatsiatsika kokoa ny andro ratsiratsy andro kokoa dia tabernakely izy dia entina ny amindry ranabavy sy ry rahalahy Thierry Berthelot manina indray mandrivotra be any fa tabernakely izy entina izy indray entina ny Bordeaux ny amindry Zokrozy Mina mafana indray ny andro any fa tabernakely foana izy zany hoe zao zany iza no hitoetra amin'ny tabernakelinao iza no onina ao tendrombohitra masina iza izy no mavita mitoetra amin'ny tabernakely ao amin'ny tabernakelin'Andriamanitra tandremo a fa azo afindrafindra io tonga dia tsotra be mihitsy zay ohatra teneniko anao zay raha androany izy any Canada mitoetra ao amin'ny tabernakely ianao ary raha rapitso izy any Marseille na any Espagne na aiza zao aiza ny toerana mafana indrindra amin'izao andro sika izao ohatra any Madagasikara any Majunga inona zara tiana tenenina amin'izany be dia be mihitsy ny olona miteny hoe sarotra be mihitsy zany hitandrina fahamasina zany ety an-davy indrindra ho anareo vehivavy satria nahoana tsy possible ho azy zany tsy pataloha zany ozy ny olona zany hoe raha ny tena marina zany hoe ka ny anabavy manao robe sy jupe mazy dia fahamasinana ireny akanjo lava ho ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra mandrarantsika tsy hanao fitafian-dehilahy ny vehivavy fa zao no ilay toetrandro dia be mihitsiny ny olona tonga dia milamina ny sainy hoe
Kosa zavatra andro mangatsika be -5 kosa ve zay de anao jupe e. Fa fanontaniana iza no hitatra mitaberina kelinao ary ny tena mahavariana io rehefa ao an-tsainao mihitsy hoe tsy vitako io de raha any amin'ny andro mangatsika anao anao pataloha any amin'ny andro mafana indray ianao hitanjaka hoe any amin'ny lakoty any amin'ny lakoty sarotra be zany fahamasinana zany sarotra be zany nao jupe lava zany sarotra be zany ralahanao pataloha zany fa tsy maintsy le sorta kely reny any iza no hitoetra amin'ny taberina kely manomboka androany ianao de tadidio fa mifindrafindra ny taberina kely manao na ny fahamasinanao tany Madagasikara manao ahoana ny fahamasinanao zao manao na fitiavanao an'Andriamanitra fony ianao mbola le sahirakirana manao ahoana indray izy rehefa mba efa metimety ianao zao fifondrana daholo ange zany io tsy resaka hoe akanjo ihany tsy resaka hoe toetrandro ihany fa na ny toetenanao ny situation anao misy fotoana mbola anatin'le situation tena ratsy kely reny de ny akanjo lava tsy inona tsisy mividy any amin'ny fripy de mora de reny ny mpatakatrao de reny ny anaovanao de ohatra mba manam-pahamasina sy ny olona rehetra anao ny tena marina mbola eo amin'le taberina kely fa hifindra ny taberina kely ho tahian'Andriamanitra na afaka mividy an'le mamirapiratra any amin'le miseho am'izay eny apotipe anao fa ino ny tena manitin'olona manahoana am'izay anao indray am'izay iza no hitoetra ao amin'ny taberina kelinao ary izany koa ny toetra olona ho tendrombohitra masina zany hoe ile tendrombohitra indray tsy miovaova tsy mifindrafindra ny taberina kely de mifindrafindra toerana de anjaran'ny olona manaraka ny taberina kely te hanamasy tena te hifandray amin'Andriamanitra de mifindrafindra manaraka an'izay fa ny tendrombohitra masina reny le tsy miala endriky ny tsy fialana endriky ny tsy fietsehana iza ny olona ao tendrombohitra masina eo ianao na mangatsika na mafana na misy na tsy misy na faly na ory na matavy na mahi na lavavolo na sola zay ninina eo ianao iza ndray ny olona ao tendrombohitra masina alleloia amen mihina fa azonareo zany zavatra tiako teny zany andiny faharoantsika zao de izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony andiny faharoa izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony zao tsika maky apokalipsy alleloia zao tsika maky bokyny apokalipsy toko efatra amby folo nge vakitsika apokalipsy toko efatra amby folo apokalipsy toko efatra amby folo andininy voalohany minaran'i Jesosy manao hoe ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra ziony ary nisy 4,400 sy ray hetsy io le 144,000 ary nisy 144,000 nomba azy samy nanana ny anarany sy ny anarany reny voasoratra eo amin'ny andriny alleloia matetikitsika ohatra hoe miresaka amin'olona de ohatra hoe ay nareo koa de tsy mba manampianareo le olona iny fa anaty fahasahiranana izy de tsika ay zany ny afaka misoratra eny amin'ny androny hoe sahirana izy zany tsika ay nareo koa de tsy hitanareo mihitsy hoe efa mba malahelo le olona no mizatra resana ay zany ny afantarana zay ka misoratra eny amin'ny androny hoe malahelo izy ay nareo koa reto miteniteny foanareo eo anatrehan'le mpanompon'Andriamanitra fa ka misoratra eny amin'ny andro re mpanompon'Andriamanitra izy eana zany tsika reto olona 144,000 reto voasoratra eny amin'ny andro ny arabaky teny ny anaran'i Jesosy sy ny anaran'Andriamanitra inona indray ny hevitra zany ny hevitra zany nisy fotoantsika matsika tamin'ny groupe zay maresa tadidinareo nisy fotoana nytoroteny teto amintsika teto missionnaire Jona andray sabata izy taty atokantranonay avy any Madagasikara de nandalo teto atokantranonay teto izy de andro sabata hitandrina sabata misy moa nalehan taty satria olona tena tsy manao ambany zavatra tia mitandrina sabata koa rahalahy missionnaire Jona mety misy fotoana izy mba mahita an'izao fandarana zany de kopatananao anao rahalahy missionnaire
dia tongava indray mandalondalova alleloia. Dia izao ny zavatra nitranga nampianatra antsika izy tamin'izay hoe tsika hoe sisy any tokony hoe raha vakiana ny lohantsika sokafana dia Jesosy ny ao. Tahirinareo zay Jesosy ny ao anatin'ny sainao zany Jesosy. Alleloia. Zao zany ny zavatra tiana tenenina. Le anaran'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny andrina dia ohatrany hoe raha sokafana koa zany ny sainao, ny zavatra miodikodina anatin'ny sainao dia Jehova daholy. Dia inona ny zava-mitranga? Tsy manoto ianao, tsy hoe enatra ny olona ny tsy anotanao, na hoe tsy manoto ianao satria matahotra anao sao dia tsy entin'ny pasteram-bavaka nefa ianao mbola marary. Za mantsy fanao ny olona tsy aiza-tsiaritra, tsy hoe tsy aiza-tsiaritra fa ararotika any zao fotoana zay tenenako amintsika manao hoe zao ry havana ianareo rehetra zay entina-bavaka eto amin'izao fandarana izao dia misy afatra mety mbola tsy rehinareo fa teneniko anareo eto androany. Inona ny tena nanampy anareo be dia be? Sitrana. Sy nahazo valim-bavaka tsy niaretina ihany, nahazo valim-bavaka. Misy aminareo zao tsy niteraka. Dia nandeha nitsabon'ny dokotera aloha dia efa mba nandeha nivavaka ihany koa fa mbola tsy niteraka ihany. Rehefa tonga tetinareo nentina-bavaka dia niteraka ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Nentina tany nareo narary, nentina-bavaka tany angenareo e. Fa voninahitra Andriamanitra rehefa nentina tetinareo nentina-bavaka dia sitrana. Dia izao ny zavatra mba tiako tenenina anareo, mba dinio ihany. Fa maninona ary nareo tsy sitrana teto, fa maninona nareo tsy sitrana tany amin'ny toeran-kafa na dia samy nentina-bavaka azy. Dia jereo inona mety mahasamihafa? Inona no mety na samihafa n'ilay teto sy ilay tany? Eto dia mampianatra antsika hanakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana. Dia ampianarana antsika eto hoe manana fahamasinana fa zava-dehibe, mitandrema izay didin'Andriamanitra fa zava-dehibe. Ka izao ny nahatonga anareo sitrana, ny nahatonga anareo nahazo valim-bavaka tena ndray an'izay karazana, raha any amin'ny dokotera zany dia karazana traitement anankiray. Dokotera nge samy manana traitement any. Ary tandremo fa misy dokotera, misy olona ray izay narary tena teneniko anareo, dia nisy dokotera nanome fanafody anazy dia nahavariany dokotera nivoaka fianarana io fa tsy hoe mpisoloky dokotera tsy tena izy eny Ambohipo mialatsiny amin'izay eny Ambohipo mantsy misy ohatry lasa dokotera zany daholo ny olona dia mividy fanafody anao tadidinareo mbola misy ilay fanafody mora be. Alleloia. Zay eny foana mividy fanafody taloha eny mora. Dia eny koa ianao marary dia tsy mila consultation, misy dokotera ohatrany nianatra medicine tsy mbola tafavoaka izay tonga dia efa afaka mitenenao izao ny atao amin'io. Ka ilay dokotera nanome miprescrire fanafody dia rehefa nomena an'olona efa voameny ny ombo ny aretin'ilay olona, voameny ny ombo. Inona ty mahazo naka dokotera hafa tonga dia ilay dokotera atsaharo io traitement io fa mifanohatra amin'ny toe-batan'ity olona ity, tonga dia najana ilay fanafody dia isolona fanafody vao saika maty, nefa dokotera no nanome fanafody anazy. Inona zavatra tiako hatongavana? Izay eto dia manome traitement azo antoka fa asoa ny ara-nofonao, ahitanao valim-bavaka, sitrana aretina, ahitanao vady, ahitanao ialanao amin'ny trosa sy ny fahantrana sy ny aretina sy ny mosavy sy ny sisa. Fa ao anatin'izay koa mitondra anao, ahitanao ny tanjontsika ngery avy na tsy ho sitrana amin'ny aretina, zay tadidinao. Ny tanjontsika tsy no sitrana amin'ny aretina, dingana ny fahasitranana amin'ny aretina. Ny tanjontsika tsy no afaka amin'ny trosa fa dingana ny fahafahana amin'ny trosa. Ny tanjontsika tsy nahita vady satria dingana ny fahitana vady. Tsara ianao raha manam-bady, raha zay ny ahafahanao mitombo ao amin'i Jesosy. Alleloia. Fa tsy ireny ny tanjona, fa ny tanjona dia ny lanitra. Ka raha nandeha tamin'ny fahamasinana ianao, efa mba saron-doha ianao, efa mba nanao jupe lava ianao, dia iny fa sitrana ianao na sitrana ny havanao nentina-bavaka.
dia tadidio zany fa sitrak'Andriamanitra zay fa ny problème tena problème mitranga 7 isanjato dia zao mandritra ny fotoana angatahana vavaka ny olona mitandrina an'izany fa rehefa sitrana izy dia velomy ianao le akiradio nge tsy maninona fa le Jehovah Andriamanitra ny toriana teto mihitsy le nanasitrana anao fa nahoana ary rehefa mararitsika dia mitandrina an'ireny zavatra rehetra dia sitrana ka tsy fanamavona an'Andriamanitra indray ve raha sitranao dia miverina amin'le taloha za zany tsy sanatria amiko za tsy manozana sanatria dia sanatria amiko zany fa mifantaniana mipetraka fotsiny dia zao ary raha miverina mararina reo sanatria tsy namaly vavaka ve Andriamanitra namaly Andriamanitra fa ny olana mbola tsy ao aminareo mbola tsy misoratra amin'ny andronareo Jehovah mbola tsy misoratra amin'ny andronareo ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy satria zao normalement ianao tsy manota tsy no nitahotra anay tsy manota no nitahotra ny hitan'ny olona fa tsy manota ianao satria tia an'Andriamanitra za tsy teniko hoe matahotra an'Andriamanitra fa satria tia an'Andriamanitra ny fitiavana an'Andriamanitra kerevana mandrisika atsika tena anao zavatra araka ny sitrapony raha mbola tahotra an'Andriamanitra tena matahotra an'Andriamanitra matahotra anao sao dia kapohan'Andriamanitra matahotra anao sao dia miverina amin'ny aretiny matahotra anao sao dia tsy mivoaka ny vola matahotra anao sao dia tsy mahazo kamo matahotra anao sao dia mitandrina famasinana mbola tsy fitiavana an'Andriamanitra zany fa mandehana inganao hoe satria ataoko ty za tsy ataoko ty zavatra satria tiako Andriamanitra alleloia raha tsy mangalatra anao tsy hoe matahotra ny fonja tsy tahotra fonja na mbola ataoko hoe tahotra an'Andriamanitra na tahotra ny vavan'ny olona fa tiavanao an'Andriamanitra alleloia raha mifady ny ratsy ianao tsy mihinana biby maloto ianao tsy hoe satria izay ny ataony atao amin'ny groupe izay maharesy dia ataonao fa satria fantatrao fa nytenenin'Andriamanitra hoe reto madio dia reto maloto azakasiany reto na dia ny fatiny aza dia tsy ataonao satria tian'Andriamanitra ny mifady mihinana biby maloto na maloto fitondran-tena ao daholo zany satria zao ny zavatra ena zany lasokafana ny sainao dia Andriamanitra daholy misy andro hidiran'Andriamanitra daholy misy andeha zao misy voyage tokony alehako dia raha ny tena marina dia io voyage io tokony 2 andro tokony miainga zoma tonga dia anileko satria nahoana za ndray sabata tena te hiaraka amin'ny ankonako a sabata ary zany tsy ny mididy fahefatra anaovako an'izany fa satria tiako Andriamanitra za tena te ho ana amin'Andriamanitra amin'ny sabata alleloia amen zay mandeha tsy misy tsino izy ary manao zay mahitsy sady misaitsaina ny marina ny fony apokalypsy 14 firy ilay nyteneko teo apokalypsy 14:7-14:1 alleloia naosika mba hianatra ny ataon'ny 144 000 manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny anaran'i Jesosy sy ny anaran'Andriamanitra zany mizatra tianao atao fa no fitiavanao an'Andriamanitra no fitiavanao andeha any an-danitra dia tsy ataonao le izy alleloia zany olona zany zay mahavita manao an'izany alleloia zany mendrika hipetraka eo an-trano eo amin'ny eo an-tendrombohitra masina sy eo amin'ny taperina kely tsy manendrikendrika amin'ny lelany ary tsy manisy raha tsy sakaizany ary tsy manao zay hafabaraka ny namany zany toetry ny olona mahazo monina ao amin'Andriamanitra daholo tsy manendrikendrika amin'ny lelany rehefa zavatra tsy fantatrao nisy filôzofa anankiray zay andeha tantara zavatra amin'ny olona efa henonao moa le tado izy mialohan'ny zavatra rehetra misy zavatra 3 antaniko anao hitanao hoe zany zavatra ho tantarainao anazy zany dia tsy hitako izy fa nytantaraiko olona fantaniana faharoa izy ina moa le sivana faharoa zay matadidy azay siva zay dia mampatsivana fa misy tsy tadidiko voalohany indrindra aloha hoe henonao fa izy zavatra faharoa manarakaraka an'izany ozy izy atokisanao hoe fahamarinan'izay zavatra ho teneniko zay
zany hoe tsy hoe kajangetry hoe zany de ay sivana fahatelo hitanao fa mahasova ny ienoko an'izany sady tsy hitanao eny tsy izy le mpanamba le filosofy ka raha sady tsy fantatrao ny fahamarinany tsy azonao antoka akory tsy ianao no nahita an'le izy ary ny sivana fahatelo tsy fantatro hoe inona moa zany ny tombony analako an'izay de aza tantaraina de atsanony filosofa ny manana an'izany tsika tsy filosofa fa tsika kristianina alleloia alleloia amen na ravana malala izy amy mahatadita zay alleloia de rehefa izy Sokraty le izy fantatrao izy le zavatra ho teneninao amiko eo marina ve aloha de faharoa manarakaraka an'izay hitanao ve hoe tsara zany henoko de fahatelo inona ny tombotsoako maheno an'izay zavatra zay samy tsisy voavaliny le izy dikan'izany ajanony ihany zany aza manendrikendrika rehefa zavatra tsy indray andro teneko anareo ty misy pasteur anankiray zay pasteur Ngezabe mihitsy izy io moa teke Ngezabe manana fiangonana Ngezabe nalaza be misy fotoana teo amin'ny 3 taona 4 taona teo nalaza be mihitsy izy hoe pasteur mitandrinandro sabata fa mihina kisoa de nalaza be mihitsy de mipasipasany ampanompon'Andriamanitra de namparitaka ao koa moa le entre samy mpanompon'Andriamanitra tsy misy fifaninanana kely misy tsy fankazahoana zay de voenon'le sasany izy de namparitana ianona nge fa mihina kisoa ndika zany nge fa miverin-dalana za teneniko anareo ohatra teneniko anareo ty fa amin'ny anarany Jesosy tsy rarotiny devoly ny aloko miverina amin'ny sorotoka sy miverina amin'ny fokarongony toy zay verina ina-kisoa raha sanatria ataverina ny sorotoka indray mandeha tsy gravy no samy verina mihina-kisoa zany satria ny kisoa tena ao ny fahalotona ary tena Andriamanitra tena niteny matona rehefa Jesosy dodolo ny fanahy maloto ny kisoa de maloto alleloia ina zany tiako lazaina anareo nalaza am'izay zany io mpanompon'Andriamanitra hoe efa mihina kisoa de lasa inona ve lasa na ny mpinona ary tsaraina daholo am'izay efa olona miverin-dalina daholo reo zany efa mihina kisoa daholo de zay sy mampina zany tsy nety nino an'izy mba marina ve zany de tena misy le mpanompon'Andriamanitra namana mihina kisoa iny zay zany hoe tena maty de nantany amin'ny mpanompon'Andriamanitra nareo fa nahita anazy tsy nahita zay fa tena nisy olona mihitsy ozy izy tena nandeha fanasana ozy izy nandeha mariazy de rehefa tonga teo de tsisy afa-tsy kisoa de ninanena kisoa mihitsy ny izy satria tsisy loka afa-tsy zay de nantaniana isy mampionina mihitsy iza le ranabavy hoe niary nandeha ny-tsakafo taminy de hoe ianona fantatra io mpanompon'Andriamanitra io fa tsy nahavelanay mivady raha tsy mifankita tamin'ny olona io zay de raha antanina am'izay ranabavy hono ranabavy eo anatrehan'Andriamanitra tsorony marina tena marina ve fa mihina kisoa i pasteur ianona de zay ninana izy ianao ve nahita anazy ninana zay zany tsy hoe nahita fa nisy olona niteny tamiko ndray ranabavy de nisy olona niteny taminao de namparitako ao tamin'olona zao izy miparitaka eraky Madagasikara tsy rariny tamin'izany iny am'izay zay vao niteny tamin'izay mpanompon'Andriamanitra namanay rahalahy tsy mariny zany endrikendriky zany le olona mihitsy nantany ka le olona nenteny matsy tena nahita mihitsy ranabavy io fantatra am'izay le ranabavy hoe ianona nalehanay mivady tena nantaninay resahanay io anabavy io tsy le aminay marina ve zao zavatra zao izy tsy nahita an'izany ka ianao nge hono nahita mihitsy niaran-sakafo nareo tsy niaran-sakafo zay olona no niteny ana ve olona no niteny aza ty endrikendrika tsy saza manendrikendrika ravana rehefa zavatra tsy hitanao zavatra tsy fantatrao aza manendrikendrika fa manimba fiainan'olona io endrikendrika io tena teneniko anao zany ary mifampiankina any rehefa manendrikendrika de manisy ratsy ny sakaizany inona ary ny tombotsoanao anisy ratsy ny sakaizanao mahafinaritra anao hoe mahita ny sakaizanao mitomany any ambadika any mahafinaritra anao hoe mahita olona voaloto noho ny zavatra niteneninao
dia olona rehetra minina zavatra tenenina daholo dia iny olona iny tsy mahalala ny ninona akory mandeha any ananina any dia jerenge ny loton'ilay olona eny amin'ny olona eny jerenareo nge no ny vava izay nataonareo no ny teny izay nyteneninareo dia jereo nge iny olona iny any maloto anatrehan'olona rehetrarehetra zany nefa sakaizanareo aza manisy ratsy ny sakaiza ary aza manao zay hafa baraka ny namany za zany tena miteny atsika mihitsy eto sady fianarana baiboly eto no fianarana ho an'ny fiainana misy manala baraka zany ngerana tsisy antony anaovana zany fa raha tsy mpanafy fa nalam-baraka tenko anao indray andro a misy hitanao za efa tenko anao za nanao accident hitanao reo masoko reny masoko nanao accident za dia ny tomobile nanaovako accident potika tena potika voandra mihitsy anesaka tamin'ny namana nampatsevina anako le izy hoe ahoana tsara morado izy le accident dia natantaraiko hitanao hoe tableau-na tomobile io vilana ohatr'izao dia teren'le izy toatr'izao dia io tafo forotra ohatr'izao tena tsisy ny raisiny zany tomobile zany fa zao noho ny fahasoavan'Andriamanitra tena hita carrosse tena mahay be mihitsy dia vita nitsangana le tomobile io vita nitsangana nandeha ara-talàna vita rio nentinay mandeha mbola mandeha mandeha mafy zay mandeha makany Antsirabe makaiza mandeha amin'io mbola mety tsara fa taty aoriana za moa zany dia mpanao varotra tomobile dia hiala avy any amin'izay misy olona efa tsy anaty zany tomobile efa namidika fa taona ela maro tany aloha tany dia za efa mivavaka izao amin'izay tany Madagasikara dia mandray olona ao an-trano dia miala avy any amin'izay tomobile io dia vao niala avy any dia fantatra ty le tomobile taloha dia mba manontany an'le olona le tompony a tsara zany tomobilenao zany a tosa izy ty ve tsy mbola nanao accident mbola tsy midona mihitsy io midona kely ary tsy nataony nefa za zao saika maty tao amin'ny tomobile io haiko daholo ny soudure tamin'ireo fa za zany mba ohatrany hoe mba tiako fantatra hoe fantatry le olona ve le zavatra midiny hoe mba fantany ve le zavatra midiny historikan'le zavatra tsy mbola nitolona hoe izy ty za zany tsy niteny mihitsy hoe io ary mbola amin'ny anarako io tomobile io fa tsy fantany ahako tsy mbola nitondry za mihitsy io tena miaraka amin'olona izy miaraka misy mpanera misy vadiny za ve dia hanala baraka azy eo masony tsy haina misy koa ary fitahan'olona tany dia ny vadiny tsy mahalala akory any dia hobediny vadiny izy za tsy niteny nanala baraka azy teo masony izy za zao ary moketiny io ary mbola misy rako azoko atao nge zany moketiny tomobile io ary mbola rako ny ao anatiny io mbola misy rako mainareo za zao misy teka maty io sokafo mikapo hitanao ty zany ary havana ny resaka fandrarana tsisy antony tsisy tombotsoako mihitsy anala baraka sy amasoka anazy eo masony hoe mandainga ianao fa be dia be nge misy fotoana nge tsika ohatr'izany ianao efa mahatratra zany hoe misy olona fantatrao zao mihitsy hoe mandainga fantatrao zao mihitsy izy hoe mandainga fa azonao taony tsy manala baraka anazy fa fantatro fotsiny izy ny ary efa misy ohatr'izany dia zao ataoko ampy anahy fotsiny fantatro le olona hoe zay ka ity olona ty fa tsisy antony alala baraka azy zany nge revana zavatra azo atao araka ny teko taminao teny amboloany hoe zany zavatra zany a indraindray hoe ahoana ny toetry ny olona tokony mahazo monina amin'Andriamanitra tsy dia tena zavatra sarotra be nge le izy zavatra azonao atao hoe zany hoe tsy manendrikendrika amin'ny lelanao mino fa azonao atao zany sarotra aminao zany manisy hoe tsy manisy ratsy sakaiza zany alleloia aza manisy ratsy sakaiza zany ravana ary aza manala baraka olona zany ny olana raha androany zao anao hiteny ratsy momba anahako any aman'olona dia ny arina any tsisy nao fakita dia niteny tamiko amin'izay anao indri za zao tamin'ny mariazinay misy namako zay tany Madagasikara tamin'ny anjarany tamin'ny nanao mariazy dia nisy vola zay ny tediavina dia za tamin'izany nanana vola lela vola foana dia nataony antoka tamiko tobily tamin'izany moa zay mbola tsy vavaka mbola manao afery dia teo izy apetrako aminao ty tobily ty mba apetraminao ty vola ty fa misy zavatra mbola tsy azo amin'ny mariazy dia nomeko azy le vola dia netiko nandritra ny herinandro ilay folo andro teo tomobilany dia feo naveriny dia nilamina dia taty aoriana indray mariaziko indray dia nisy problème be izy day andro nisy zay aloha mody noko fotsiny dia kekeko fotsiny rehefa fantatra hoe mandainga aloha zay mihitsy anaovana azy aza alaina baraka izy fa alao izy sy ny feo amin'ny fieritreretany no teny any nday andro amin'izay anjarako indray mariazy
dia nanan'olona vola ty rahalahy kely ty dia zao amin'izay zay olona teteziny rehetrarehetra dia tsy anana ny vola hony a nanampiana tamin'ny vola tamin'ny mariazy izy zanike tena tsy raha afaka mandoa an'le vola tsisy aviny mariazy ny rato za mbola manampy anazy aho izy amin'ny mariazy mba tsy ampy ny volany zany ny teneny any aman'olona rehetrrehetra zany efa tia mba miezaka kely koa zay izy mampionona tamin'izany mba anatin'ny fahatanorana tsy nitrosa tamin'olona zany ray eritaona manana mariazy efa vita daholo mariazy le zany efa vita daholo ny zavatra rehetrarehetra fa nanatavy tena sy mandritry ny ray ihany mba ilana am'ireo ikeo mono mariazy ny zavatra tiako lazana anao zany a dia iny dia miparitaka tany aveo zay sisy mifanera taty ariana nialatsy ny tamiko izy ary ianao ana zay anao fa ianao nantoka vola tamin'ny mariazy koa alatsindry raty fa zange tamin'ireny izy problème ohatr'izao dia ny tena problème ny anay sisy milamina fa le olona rehetrrehetra tany amin'izay dia mandraky tia ny androany dia misy olona zay masaka anatin'izany hoe mariazy ny rado a ity olona ity ny antoka anazy tena ratsy angerava ny resaka aza manao zay manala-baraka olona zany fa tsy mety zany zany angerava ny anatrehan'Andriamanitra tena matoa hoe toetry ny olona mahazo monina amin'Andriamanitra tadidio fa raha sanatria manana toetra ohatr' zany ianao dia anisan'ny possible toetra fahanao tafasaraka amin'Andriamanitra zany normal be zany e sa tsy misahoanao izy nareo raha ohatra zay hoe zany rehetrarehetra zany mitoetry ny olona mahazo mitery-monina amin'Andriamanitra tsy manao an'izany koa zay manao an'izany nge zany dia lasa olona tsy maintsy tafasaraka amin'Andriamanitra miditra amin'ny andininy efatra tsika tsy manaja ny ratsy fanahy ozy izy ratsy fanahy zany tsy ajaitsika zany alleloia tsika tsy manaja devoly zany tsika tsy manaja ny sampy zany tsika tsy manaja ny mpariratsiran'Andriamanitra zany fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehova alleloia amena niany efa tia any Jehova dia namako e manome voninahitra ny Jehova dia namako rehefa maniratsiran'Andriamanitra dia tsy namako ny azy fotsiny alleloia tsy namako maniratsiran'Andriamanitra dia tsy namako alleloia alleloia tsy mivadika amin'ny fianianana na dia maningitra ny tenany azy rehefa zavatra ny anianana alleloia na maningitra ny tenanao azy dia tazony tsy mampiana ny volany 5 mampiana vola zany mampanjana bola dia tsika koa tsy mampanjana bola alleloia efa tratran'izany matetika ho ny erika alleloia na mandray kolikoly anameloka ny marina farak'izay tsy ataontsika izany hoe mba meko hanina kely fa mba teneny hoe ianona nanao anio tsy azo atao zany izay mitandrina izany dia tsy mba angozozo mandrakizay zany tsy angozozo mandrakizay zany a ny zava-mavesatra misy ny ady lalovana fa tsy mampangozozo anao zany ady firy ny lalovantsika fa mbola io ihany tsika misy nandalo fahoriana ny mpianakaviana tamin'ity herinandro ty misy tantinako izay nodomandry vavy matoan'ny raiko dia eo moa fotoana ionan'ny fianakaviana rehetrarehetra dia misy olona efa ela zay tsy hita havana gaga be anao hoe hay moa mbola any izy ity fa zany olona zany tena nandalo ady fiainany zany ny ady be zany fa mbola teo izy ary zao mbola tenenin'ny fianakaviana za rehefa anjarako mandeha satria izy koa efa antitrantitra nampaleo anazy teny zay za rehefa zany andeha hono izy rozy ray dia ampy azy isahiranana rozy ray dia ampy aho zany ny tenenina fa variana mandinika an'io hoe tena enjana ny ady efa nalovany zozo fa mbola efa vitsy ny reta-po ampapako zany ny velona efa vitsy ngamba ny 2 na 3 raha be indrindra fa zay olona zay tena mbola mijoro ambany zany hoe le mangotsy angozozo ny zavatra mampangozozo misy fa Jehova koa manohana dia tsy mangozozo mandrakizay tianao ve no mitoetra monina amin'Andriamanitra zavatra dinio tsirairay vereno dinihana tsirairay reo alleloia vereno dinihana tsirairay reo zavatra rehetra zao fa azo atao daholo reo ravana alleloia
mahita hira mantsy ahy dia zay no zay mba tonga na mandoratra io satria tsy tiako vory satao tsy haiko le hira efa mahita hira fa tsy antany ratsy hoe inona ny hira mifanaraka amin'izany. Alleluia. Dia zay ny toro-tenitsika androany. Mino fa voalainao ny afatra tsindriko kely fotsiny dia zao mitodika amin'ny ianareo izay vao mibata valimbavaka voatsela. Hitanareo ny valimbavaka reny ka dorena amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mahafaty antoka an'Andriamanitra manome valimbavaka. Fa za dia tena ianao maty antoka be anao raha valimbavaka fotsiny voarainao amin'ny Jehovah. Maty antoka be mihitsy nareo raha valimbavaka ny azonareo dia mialo amin'ny Jehovah nareo. Ny antsika eto ny tanjona tsy valimbavaka fa ny antsika eto ny tanjona dia fiainana mandrakizay. Alleluia. Dia tsindriko kely zany zay teny zay androany hoe zany ny toetry ny olona mahazo monina amin'Andriamanitra. Tsika tsy mivavaka ho an'ny aretina, tsika tsy mivavaka ho an'ny trosafaka, fa tsika mivavaka mba hiaraka amin'Andriamanitra. Mahazo toetra miaraka amin'Andriamanitra. Sambatra giravana tsika miara mitoetra amin'Andriamanitra zany. Hitavita hoe Jehovah ny mpiandry ahy dia tsy hanan-java-mahory ahy. Dia mirary ianao tsy hanan-java-mahory ary tsorin-java-tsoa. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Azonao atao tsara ny monina ao amin'Andriamanitra. Mino vavanao ny afatra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Rado akiradio. Alleluia. Rado akiradio mikompoko. Iny ahafahanao miantso raha ohatra ianao izara fahatsapana. Alleluia. Na izara fahatsapana zany anao dia miantso amin'ny messengerako rado akiradio. Na vao androany ianao vao iantso afaka miditra ianao. Na efa mpizara fahatsapana ihany koa dia tonga soa ianao dia rehefa eo ianao dia ampidirina amin'ny vatana. Alleluia. Izy ary ny zara fahatsapana voalohany. Raha nisy nakasika anao tao anatin'izay raha nisy voarainao dia afaka miantso ianao dia mba mizara aminay anatin'ny ray minitra sasany inona ny azonao ambara dia inona ny azonao lazaina. Anao ny fitenenana. Izy ary ny zara fahatsapana voalohany isika rehetrarehetra. Voazika tena eo tsy misy ngamba ay nisy. Alleluia. Za voazika tena ohatrany tsy misy izy zany androany ay misy nefa dia ohatrany tapaka. Alleluia. Raha ohatra ary ka efa ao nanabavintsika Aingodina Rodriguez dia dao omena azy fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina, anao ny fitenenana. Mankasitraka pasitera nandeha fitenenana dia manona fitanana Jesosy ho amintsika rehetra dia mankasitraka anareo mirala koa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena voarayako nakasika an'androany dia hoe ny zavatra rehetra dia tsy vitantsika raha tsy misy ny hery fanahy masina. Dia ny fanahy masina irery ihany koa izy dia ny fanahy masina dia vonona hitarika ny olona. Dia faharoa hoe le fanazavan'ny pasiteran'le hoe teo amin'ny andiny voalohany telo hoe iza no toetra ao amin'ny tabernakely dia iza no nao amin'ny tendrombohitra masina. Tena zava-dehibe mihitsy ny kaile hoe mitoetra ao amin'ny tendrombohitra masina, ao amin'ny tendrombohitra masina satria ny tabernakely dia hoe afaka mifindrafindra azo, afaka mifindrafindra izany satria mahatralay fihaonana azy, hatralay azy dia afaka bataina dia afaka mifindra. Fa le hoe mitoetra ao amin'ny tendrombohitra masina dia io zany tena hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra ny an-danitra dia iza no miaraka mitoetra ao amin'Andriamanitra. Dia le fanazava-be teo moa le nitainen'ny andin'ny faharoa telo hoe ny olona marina tsy manendrikendrika amin'ny elany, tsy manisy ratry ny sakaizany, tsy manala baraka ny namany. Dia
mba tonga antsika zany hoe afaka hiaraka hitoetra ao amin'Andriamanitra ao amin'ny tendrombohitra masina dia mifanaovantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zava-dehibe zany ny hoe fanaovana sitrapon'Andriamanitra sady izy tsy dia hoe mavesatra be, tsy dia tsy hoe sarotra be, fa raha ohatra ka hoe varim-bavaka no ivavahantsika dia tsika ny tena maty ampoka. Nefany Jehovahandriamanitra tsy maty ampoka, izy manome varim-bavaka antsika, fa itsika ny tena maty ampoka. Satria dia hoe raha varim-bavaka fotsiny ihany ny ivavahana zany dia tsisy fitiavana an'Andriamanitra ao anatintsika. Fa raha tena fitiavana an'Andriamanitra ny mameno ny ao anatin'ny fosiny saintsika dia tonga tsika dia mora amintsika manao an'ireo zavatra eo amin'ny indriny faharoa sain'ny ten'Andriamanitra ireo, dia amin'ny alalan'izay koa nahafahantsika ny mitoetra ao amin'ny tendrombohitra masina. Dia izay nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Mamy be ny fizarana fahatsapana zoky Angodina Rodriguez. Halleloia. Andriamanitra manankiray fahasoavana maro fitianao dia mitongositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Tena mamy be mihitsy. Halleloia. Dao antsika piditra olona hafa manaraka indray. Iza indray ary ny manaraka ao iza indray ary manaraka ao dao antsika dia mentsika fitenenana ary rehefa ao ary Ranabavy Erika, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia fahalalavatsika rehetra izay manaraka izao vavaka izao indray dia mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny toriteny androamba tena hoe ny mampisaina, mahakasika be ny toriteny sady mampianatra. Dia ny anany tena mahakasika anany hoe resaka izy rehetra moa zany fa le eo amin'ilay voalohany mihitsy le hoe resaka tamberina kely, hoe ny tamberina kely dia toerana lay afaka mifindrafindra, afaka orona dia afaka mifindrafindra. Fa ny toetra eo amin'ny tendrombohitra masina dia iny zany ny toetra eo mijanona. Dia tsika zany tokony toetra foana eo amin'ny tendrombohitra masina. Dia inona moa no ahafahantsika mitoetra eo dia ny fananantsika fahamasinana. Mila mitombo amin'ny fahamasinana zany tsika raha dia ahitan'Andriamanitra arak'ilay toriteny misionera Jona hoe tokony hisy Andriamanitra Jesosy kely be dia be ao anatin'ny saintsika ao. Dia tsika zany tokony izay rehetra ataontsika dia tokony hoe misy Andriamanitra daholo eny amin'ny androntsika eny, any amin'ilay apokalipsy eo tokony hita eo amintsika daholo zany hoe Andriamanitra no ao anatin'ny lohantsika eo, na amin'ny fomba fitenitsika, na amin'ny fomba fiakanjo, na amin'ny fisainana, na amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika zany dia tokony ho masina somary ny anatrehan'Andriamanitra, fa tsy tokony hoe hanana toetra ratsy zany tsika miaraka amin'Andriamanitra, satria tsy afaka nitoetra ao amin'ilay tamberina kely, tsy afaka hitoetra ao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Dia ny faharoa tena nakasika anahy koa ilay resaka hoe ilay nitenen'ny pastera farany teo hoe indraindray isika rehefa mahazo valim-bavaka dia tonga dia lasa tsy manana tanjona, nefa ny tanjona tena tokony hotratrarintsika dia tsy ny valim-bavaka, tsy ny fiainanao mivaha, tsy ny aretinao sitrana, tsy ny zavatra rehetra izay nangatanao zany tokony tanjona, fa ny lanitra mihitsy zany dia tokony hanana fitiavana an'Andriamanitra. Satria rehefa tiantsika Andriamanitra dia maivana ho antsika daholo ny zavatra rehetra, fa tokony ny lanitra ihany no tanjontsika. Dia tokony hanana tahotra foana zany tsika n'Andriamanitra, tsy hoe tahotra nitsoany an-danitra, fa tena hoe tahotra hoe amin'ny fitiavana anazy manokana. Dia farany teo koa nakasika kely anay hoe ny valim-bavaka omen'Andriamanitra dia gado fotsiny iny, fa ny tena tanjona dia ny azahoanao ny lanitra zany no tena hivavahana, fa tsy hoe ny valim-bavaka. Dia makasitraka pastera tamiko ny famelam-pilarana fa mamy be tahiny Jesosy daholo. Halleloia be mankasitraka Ranabavy Erika tao anatin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankiray fahasoavana maro fitianao mitongositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo Ranabavy Erika. Indray tsika piditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana, fa mamy loatra ny fizarana fahatsapana, anisan'ny fotoana mamy mihitsiny ny fizarana fahatsapana. Dao rehefa indray ary rahalantsika tojo rehefa ao inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina?
Tany Jesosy daotsika rehetra dia misorapetsaka pastera nambe fitenenana ny ano nakasika na voalohany dia le tenin'ny Sokraty teo le hoe alohan'ny izarana vaovao dia mila fantarina tsara aloha hoe mari-potitra sa tsy marina akory dia nametraka izy hoe sivana anankitelo dia le hoe sivana voaloha hoe tena marina ve aloha sa diso le zavatra tantarainao tena marina ve dia ny sivana faharoa hoe tsara ve le zavatra teneninao sa ratsy dia sivana fahatelo le hoe misy ilaiko azy ve sa tsisy ilaiko anazy le zavatra tantarainao anahy mahasoa avy ilaiko ve dia raha ohatra hoe tsy tanteraka sivana anankitelo tsy zatra tsy fantany akory le olona na marina na diso tsy fantany akory hoe zatra tsara na ratsy no tenenina sao dia ratsy aza indrindrandrindra dia eo avy tonga dia tsy meno akory Sokraty hoe aleo any raha tahaka Sokraty daholo ny olona dia mitsahatra ny resaka fosafosa sy ny rehetrarehetra resaka filazana fiampangana sy ny rehetrarehetra satria to dia tsy mitohy le resaka to dia tapaka eo satria sady tsy mahasoa mety ratsy mety tsy fantatra akory tsy mari-potitra akory dia tena tsara zany zay hoe rehefa misy zavatra zany tantarain'ny olona dia tena raisiko amin'ny tenako mihitsy dia teneniko aloha hoe tsara ho anahy ve aloha izy ilaiko ve aloha izy rehefa tsy ilaina dia aleo alefany fa manjary lasa mampalahelo ohatra le pastera ty zao tena nampalahelo hoe olona tsy mihinan-kisoa izy nefa niendrikendrena mihinan-kisoa raha le vehivavy zany nametrahana ny fanontaniana io le olona ho tantarain'ny le vehivavy teo amin'ny toeran'ny Sokraty dia efa tsy tapaka teo ny resaka fa tsy mipita zany hoe le pastera nihinan-kisoa satria namarinina tsara teo dia efa tonga dia tsisy ny defilina ny information fa no le hoe navelan'ny paritaka be nefa lainga nefa tsy fanta-potitra akory endrikendrika fotsiny dia mila ampiasana zany le sivana dia tany Jesosy daholo tsika rehetra. Halleloia, mankasitraka indrindra anao raha latojo tena anisan'ny nafinahitry ny filtre anankiteron'ny Sokraty iny fa dia ilaitsika moa reny fahendrena ireny za dia anisan'ny mankafy an'ireny mandinidinika ireny fahendrena ireny. Zay no ela misaotranareo rehetra misaotranareo telo menadanja raha-fahatsapana fa dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana mahalofitianareo dia mitombosy azy fahasoavana foana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo. Atolotra antsika ampitiavana be ary tirity te hitoetra eo anilanao. Halleloia, izy mba te hitoetra eo anilan'Andriamanitra anjaontsika hanao antirity hiarahira antirity tsika androany dia miraha finaritra ary ianao dia tahin'ny Tompo aoriana antirity tsika hivavaka dia hivavaka ny firenena. Tahiny Jesosy.
tumpo eo mazara Alléluia.
dia hitoetra eo anilanao tokoa zay Jehovahandriamanitra dia hitoetra eo anilanao zay Jesosy io meo anay ny toe-po toe-panahy araka an'Andriamanitra irao ny fanainao masina tena mpianatra anay an'izany toe-po toe-panahy araka an'Andriamanitra ahafahanay mitoetra eo anilan'Andriamanitra ahafahanay monina eo akaikinao Andriamanitra mbola betsaka ny zavatra ianaranay mbola betsaka ny tsy fatateranay sofa mbola tsy tonga androany ianao mbola manam-potoana zay ianarana Jehova mbola manam-potoana zay Jesosy ianarana volony zay nianatra mampianaro zay tolory-saina izay tario lalana izay fa tianana an'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra mba te handeha tsy misy tsiny ary mba te hanao zay mahitsy ary misaintsaina ny marina foana ny fonay tsy te hanendrikendrika ny hafa ntsony zay ary tsy hanisy ratsy ny sakaizanay zay ary tsy manao zay hafa baraka ny namanay zay tsy anaty zany ratsy fanahy fa zay ame voninahitra zay matahotra anao Jehova ary zay tsy hivadika amin'ny fianianana na dia maningitra ny tenanay azy tsy hampiana ny volanay zay ary tsy haray kolikoly nameloka ny marina fa tahirizo zay tario lalana izay dia hampianaro mandrakariva izay mahafahanay manana an'izany toetra ahafahana monina eo aminao Andriamanitra misaotra ny amin'ny toriteny misaotra fa tsy tapaka ny fandarana misaotra fa voatoritety ny hafatrao io zay rehetra tonga teto Jesosy zay rehetra tonga teto azaveranao misy na dia ray alamaina fa kasio ny fanainao masina na dia anatin'ny torimasony lalinao ara dia asio soa ireo olona ary hotsay amin'ny fahasoavanao tsy misy fetra ny fitahinao tsy hitapesipesena dia mba jereo fa nafoy fotoana izy ireo nafoy aina nafoy torimaso iainony afatra avy aminao hitady anao Jesosy io ianao any ampahitazanao ny tavanao ampamirapiratra ny voninahitra ao ampamirapiratra ny tavanao amin'ny anenao Jehovahandriamanitra mandrakizay dia raina ny anaranao na misy tsy voalazaka ianao malala ny masoa oka omeotra lavitra anao zay manetretina tsirairay avy zay tonga teto ho ataonao eo amin'ny fiainanay ho voninahitra anaranao araka ny alehibe amin'ny famindramponao misaotra Jehovahandriamanitra misaotra Jesosy io misaotra fanamasinao halleloia amen fampandrotsika na vavisika mihaja amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena mihaja anao ny fitenenana Alleluia, nakasitraka pasteur nanome fitenenana dia mbola hiaraka hivavaka sika amin'ny anaran'i Jesosy. Mitera misaotra mankalaza anao zay Jehova ray satria tanteraka sy lavorary teto indray ny fotoana androany noho ny amin'ny fanatrehanao Jesosy misaotra ny amin'ny teny izay nampombanao ny mpanomponao misaotra ny amin'ny teny izay mampianatra sady manamafy anay ny anananay toetra ahafahanay monina sy mitoetra eo amin'ny fanatrehanao dia eo ampendrom-bohatra ao masina zany Jesosy misaotra Jesosy fa matory teny ireo nampitondra ianao ny mpanomponao matory teny ireo mbola afaka andrenesinay Jesosy dia mbola ahafahanay tena mandeha araka ny sitraponao mbola ahafahanay mandeha amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana eo amin'ny fanatrehanao Jesosy ary ahafahanay manana antoka indray ahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay dia raiketo atiam-ponay Jesosy ireo toetra voalaza sy voatanisa atao anatin'ny teny hoe Jesosy mba ahafahanay tena hoe anana fanantenana anana antoka amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy malalo mba tsy hangozohozo zay na betsaka aza ny ady mety lalovanay fa tena hoe iraikitra ny fonay ny teninao ny toetra rehetra tokony hanananay Jesosy mba tena hoenao Jesosy no hita ety aminay ary ho atiam-ponay mihitsy Jesosy ny fitiavana anao fa izany fitiavana anao izany nahafahanay mahavita sy manatanteraka ireo toetra izay tokony hanananay ahafahanay monina ao tendrombohitra masina tsy ahafahanay mitoetra ao aminao mandrakariva dia isaoranay anao izany teny izany Jesosy ary androany indray tsika dia vavaka ho an'ny firenena Jesosy malalo hitanao ny firenena malagasy Jesosy tena mbola miaina ao anatin'ny sarotra ao anatin'ny fijaliana ao anatin'ny ady mafy Jesosy malalo
pasiny ny vahoaka malagasy mba hanana ny toetra tia mitoetra ao amin'ny fanatrehanao, toetra manana feno fahamarinana, fahamasinana, hiala amin'ny toetra feno endrikendrika, hiala amin'ny toetra feno fanao ratsy Jesosy mba tsy hanome voninahitra ny ratsy fanahy, mba hisandrata amin'ny anaranao Jesosy dia kasiny malagasy tsirairay avy Jesosy tena hoe anana izany toe-po tsara, andeha amin'ny fitiavana anao, amin'ny famarinao fa tsy ho filany zavatra fotsiny ihany fa tena hoe ho fikasana ao amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy dia mba hahita fahasambarana ity firenena malalana ity raha mandeha araky ny sitraponao, araky ny toetra izay ambaranao sy tenenao amin'ny alalan'ny teninao Jesosy malala dia raha hisaraka eto izay Jehovah malala dia apetraka fenao ampelantananao ny toromasonay tsirairay avy. Kany izany teny izany Jesosy tena hoe hiletika any anatin'ny fonay tsirairay avy mba tsy ho mpiaino mpanadino izay fa ho mpiaino mpakatoa ary tena hoe akasika sy ho ampiarinay, ankatoavinay ny teninao Jesosy malala, voninahitra sy ny tera Jehovah ray dia anao rery ihany. Aleluia, amen. Aleluia, misaotra indrindra ranavavy mihaja tamin'ny vavaka mamibe dia misaotra anao tamin'ny vavaka izay nentinao teto dia Andriamanitra manakirepasana ny hamaly fitianao mitobotsy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra ny ranavavitsika rahalahy koa tamin'ny toriteny mamibe dia ranavavy Lina tamin'ny vavaka fanombohana sy nareo rehetra ny zara-pahatsapana sy nanao commentaire sy nareo rehetra tonga naharika teto tsy misy raina dia iray aza ka ho adinoina dia isaorana ianareo Jesosy hamaly fitianareo dia mitombotsy sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Raha mbola tsitsokena amin'ny rahalandra Jesosy dia raha pizilentsika eo reto amin'ny ora tahaka izao tafandriamanitra daholo dia akiradio moa izany mbola mandeha foana akiradio point radio 1 afahanao hoe nonjapeo akiradio misy sotenjaka nadiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Tay tompo daholo, amen.